ela ny ela fa vaky barazy hoy ny ambety tenin'ireo mpamily bajazy eto Mahajanga. Nisokatra ny lalana amin'izao fotoana izao efa mahazo mankany Amborovy ny bajazy. Afaka mandeha any Amborovy ny bajazy rehetrarehetra. Kanony izany manana antsoava amin'ny chauffeur bajazy rehetrarehetra ny tenanay fa Victor ho antsika io. Fa kosa okare lerantsika mandeha any Amborovy tendeo fa lalany mahitsy. Mba mahaiza antsika mandeha moramora iarovatsika amin'ny accident. Isorana eto ny groupement gendarmerie, isorana eto ny préfet Mahajanga. Misaotra fa manana ray aman-dreny zahay manana nareo ka mifalia atsika chauffeur bajazy rehetrarehetra fa ny problème bajazy ihany no saika ny ampigandra zay. Kainy eken'Andriamanitra fa libre bajazy nazo ny zavatra ilainy soran'Andriamanitra so dabetsaka to. Isaka jour férié ohatra ny weekend zany tsy maintsy mijanona amin'ny CSB. Ary andavanandro lundi jusqu'à vendredi afaka mandeha Zamotel à Grand Pavois sisa fa mandeha Amborovy amin'ny aéroport zany mijanona eo amin'ny bureau fokontany. Io zany le fepetra napetrakany ary ny ekeny chauffeur bajazy rehetrarehetra isorako chauffeur bajazy fa manana dalana nareo. Niarana napaka izao fanapakevitra izao nandritry ny fivoriana no tanterahin'ny filohan'ny mpamily bajazy sy ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny préfet ny Mahajanga tamin'ny herinandro lasa teo iny. Diboka faliana ny mpamily bajazy eto Mahajanga vantana refa efa misokatra ny lalana Amborovy. Efa elany nanaovan'izy ireo fangatahana ny amahana ny lalana io. Nodiventy ny rano nantsakaina ankehitriny. Eftra chauffeur zany dia efa mahafinaritra be anay le famahana nyty lalana ty fa tena faly zay chauffeur satria le nitombontsonay efa tanteraka zany le zavatra tadiavinay amin'le lalana iny Amborovy iny fa sotra betsaka an'ireo bureau rehetrarehetra reo sy ny commandant de brigade eo amin'ny gendarmerie ao sy ny préfet ary mbola misaotra koa zay ny président Simkely. Zay zany falifaly be zany fonay amin'ny vany lala mandeha amin'ny Petit Place Grand Pavois ty. Zay ravoravo. Zay zany makasitraka ny président Simkely zany zay. Ny président zay mba nahazo lalana mandeha Amborovy sorana lehibe indrindra ho anazy. Mba hisokatra lalana Amborovy sy Petit Place mba hifaly ny vahoaka rehetra. Ny mponina ao Amborovy ka efa dodona ihany koa mila bajazy izy ireo mba hanalana ny fasairanany. Fa manahoana aloha le hoe afaka mandeha ty izy fahitanao azy. Mahafinaritra? Tena mahafinaritra satria zany mba afaka le fijalijalina amin'le fidina rivariva. Misy manko embouteillage be bus reny. Fa rehefa zao zany rehefa afaka mivoty le bajazy mba milamina zay mody aminareo mba tranquille anao zany. Bus reo seterakara io seterakara dia fa melefa zao zany mba misy bajazy iny fa sava. Nisy avy hatrany ny diabe nataon'ireo bajazy teto Mahajanga no ny aravoravona diso tafahoatra ka tonga hatrany Amborovy izy ireo tamin'izany. Hitantsika zao fa zay zao zany amin'ny fokotany Amborovy io bureau fokotany Amborovy manaporo fa hoe afaka mandeha ty amin'izao fotoana zao zany bajazy ny antony dely ty dia tompoko dia tsotra mba mpafantatra le chauffeur amin'ny bajazy rehetrarehetra hoe ohatran'ity lalana azo alena aty lalana tsy azo alena. Zay antony tompoko nandesako ireo chauffeur amin'ny bajazy rehetrarehetra aty Amborovy. Tsy voaresaka ny sarandalana teto fa miankina amin'ny fifanarahany mpamily sy ny mpanjifa ihany no ahafahana manapaka ny sarandalana.